fiononana feno ho an'ny fianakaviana ny vady aman-janaka izay ny laozany ny ankonana ray manontolo indrindra ny ekipa ny scoop digital moa zany zay nilaozany atao anatin'izay mankahery tompoko a tena na izany naty zany reo akangasisana anamborana dia antenaina foana mbola hay aneo ny kanto ny tsara atazona foana n'le fanahy malokila atao anatin'le namalokila azy fa tsy rona makany amina fijery hafa na hoe lasa zavatra hafa akoatran'izay zay fotsiny ihany mba fiteniko makasika an'iny inona zavatra nahatonganana zavan'izay teo le ohatra natao mariana ao zany hoe lainga hoe ny ilany miainga tsisy nininona teo amin'izy zara lazay fa nivonoy zanakao teo a nefa tsisy naninona zay le filaza masaka ao anatin'izay filaza masaka zay le atao hoe lainga raha ohatra ka hoe sendra-maninana zavatra kely izy ohatra hoe paty gasy na dimanjato teriny no haninao tonga ny tanàna mitantara rezatra mihitsy hoe hanina ve zany ka hanina mafilotra mandimolotra mihitsy zay le lainga fa ny atao hoe fitaka indray de tena zavatra tena akitsirano zao mihitsy ohatra hoe ny akola zainao fa gana fitaka zany ohatr'izay kany fandraikirekena ny akamaroany mpanao fandraikirekena de fitaka be vava daholo no miasa fampanantenana tsy misy ny eo de reny le fandraikirekeny reny fampatorina mitsangana fampatorina mitsangana eto amin'ny tany sy firenena eto be de be ny olona mampatory mitsangana misy olona tena mahavita zany hoe izy moa tsy hamofotamandry fa izy azy efa nifona masombahoaka laza hoe lavy avadika ao vava vavy avadika ao lahy ndidy alohan'andriamanitra ohatra mpanosika kokosa ianao raha zany reny de fitaka be vavy zany fa mahagagana fa reny olo reny de misy mino de misy manaraka misy olona miteny hoe ty atao an'izao de misy mino mariny zany izy de la mampatory mitsangana reny ka karazana hypnotisme hypnose zay ngambo fampatorina mitsangana fandraikirekena ihany koa zany feno an'io eto Madagasikara tsy voatery le manao mena mahazo kely eny amin'ny sisiny fa na any am-piangonana aza misy manao an'izany tena mariny zany zany hoe amin'ny sehatra rehetrarehetra zany de feno mpanao an'izay ohatra ty any am-pianarana ohatra hoe hafa ny tenenin'ny tale 5,000 sarandalana andeha amin'ny fitsangatsanganana ao a zay ny tenenin'ny tale ny mpampianatra mba tehibizina kely de efa mba makaky 2 alina hono ny fre ny titulaire indray mba miteny kely mpianatra hoe mba ataovy 5,000 alina raha izy fahitanareo fa ohatra zany hoe zay fotsiny de efa misy fandraikirekena miasa ao anatiny tsy voatery manao an'ity izy fa amin'ny alalan'ny fa mamylela miresaka fotsiny de efa matiny ianao e matory amin'ny mpitsanganana ianao ohatra zay hoe sinoa zao efa miomana andray ny réseau ana 6G ny amerikana efa miomana amina zavatra fa ny gaso 2 arivo taona zay mbola nanantena manany latsaka avy any an-danitra foa fandraikirekena ohatr'izay le zava-misy zany hoe tsy voatery hoe ody le zany tsy voatery hoe mosavy ihany koa fa na amin'ny alalan'ny resaka fotsiny aza de efa misy fandraikirekena ny teny de azo amin'ny savina ny teny de azo amin'ny savina ohatra raha miteny aminao a hoe walaiky vady anao romialy de niny tokoa anao de ny andro teo anao nefa firy ny lehilahy voninaka vady anao fa ianao za ihany nijerenao de nino anao mosavy tamin'ny alalan'ny teny zay de voan'ny fandraikirekena ianao nandritra n'izay fotoan'izay ny anjaranao tsy azo ianao la nizara fotsiny ampijorosy anatsy nalavitr''olona teto zany efa tsy hitana tenaina koa zary ka efa manavady aman-janaka ary amin'ny ilana ohatr'izay de efa voan'ny fandraikirekena ianao zany misy ny olona matory ao an-trano de misy gardien ivelan'ny tanàna de tany avany misy olona mandalo dozy kely ve zoky e de vao mifoka tamin'le sigara de rendrika tsy narenin'inona teo de voan'ny fandraikirekena diran'ny olona amin'izay ny tanàna de vaky ny trano ohatra zany io fa le izy zany ohatrany hoe tsy fahatongavan-tsaina ve tonga ianao de tsy tonga saina fotsiny zao rehefa tratrany misy mihitsy zany karazana ohatrany hoe ny olona manao hypnose nge mialy raha iresaka kely an'iny aloha tsika mbola tsisitra am'le tena tonga de tia gasy a zany le 10 ray fa ny olona manao hypnose a tsy mampiasa nininona ne izy influence verbale fotsiny no alefa ny influence mentale fotsiny no alefany makany aminao de voany ianao maso mifampijery de tonga ianao de rendrika ianao mitodika any zava ataorinanao sy tomboky fotsiny amina zavatra ohatra an'izao anao tsisy nininona kitoako avatanao ianao mianjera makaty amina ohatra zany le fampatorina mitsangana zany hoe azo influencena zany ny atidohan'olona à distance olona mifampijery eo na olona mifampiamboy eo de afaka manao influence zany le olona ray inona no ahafahany manao an'izay efa ambonimbony kokoa noho le anao le karazana magnétisme ve no ilazako azy sa inona any anatin'ny vatany any de lany ianao zany ao anatin'izay fotoana fa raha niakatrakatra kely kokoa le anao de efa tsy lany neny ianao tsy ny olona rehetra nge ny azo hypnotiseny e fa matoa mbola misy ny olona tratrany hypnose de misy fréquence ambany zany ao anatin'le olona sasany fa rehefa mitovy ny fréquence na ambony noho ny anao ve ny ana tsy anao ndray ve ny atory eo ohatr'izay le izy zay zany hoe na olona tsy maninona zany ohatrany hoe ry cadreur ary zao tonga de azo atao ka
rehefa izy tsy mieritreritra ny aninona fa de tena hoe mijoro fotsiny de maka sary fotsiny apatoriana de apatoriana fa matory eo zany hay ohatr'izany a ny fomba nentin'ny vazaha na nandevo sy nanjanaka teto amintsika resahako mazava tsara zay rehefa miresaka an'izay zavatra ray zay a de aza raisina mihitsy hoe manenjika fotom-pinoana na fotom-pijery kristianina tsia tena tsy zany le tanjona ary za tsy antikrista velively tsy zay bandy akamako iny tsy antikrista fa zao le izy hoe misy fomba zany nentin'ny vazaha napiditra moramora n'io zavatra io teto de lasa nanaiky an'izay daholo tsika hoe maninona ny plasina orga taty aoriana manko vao nisolo hoe synthétiseur sy clavier sy piano sy ny tariny fa taloha mbola le orga misy taforana be iny misy dikany iny efa ny anarantsika teto iny a hoe inona avy ny karazana fitaovana fitondra arakaraky ny hery tadiavina hoe andeha eny amin'ny fasana ianao aza hitsofana bapampy eny amin'ny fasana fa tsisy fitahina azonao eo fa sodina nitsofina eny a de tendrena lokanga izy na itendrena taralily misy dikan'izay efa nytena hoe raha misy olana be anao anatin'ny trano tsy vo efa misy problema be anao vao mainka andeha eny mozika hard rock fa tsy maintsy mba mozika valy sany tediavinao na fekira milamindamina mba hampitony anao ohatr'izay de nisy fika zany nataon'ny vazaha taloha amin'ny alalana instrument de musique no ilalovany anao fa ianao tsy tonga saina vao miditra eny ambaravaram-piangonana taloha tadidio tsara fa eny daholo ny orga tsy maintsy teny ny orga efa misy lamina zany nandaminan'ireo vazaha reo anazy hatrany amboalohany be de miditra am'le varavarana fidirana ianao tonga de orga eo vao miditra anao de efa maneny orga fa tonga anao de matahotra mangovotra mihitsy letika any anatin'ny fonao lasa ohatrany hoe misy zavatra mihitsy zany miraikitra ao anatinao hoe tena miditra ty amin'ny tontolo lasa ohatrany hoe lasa matahotra ianao etsika de miara-mandoalika de mandoalika ianao mitsangana de mitsangana ty atao avy any ambava de atao ty ndray atao de lasa ohatrany hoe mandeha fotsiny arak'izay fa tsy tonga saina ianao hoe fa ahoana marina moa zany ty zavatra ataoko ty azonao le izy rehefa tena mihaino tsara n'le ton'le hira ianao rehefa avy eo rehefa manomboka tongatonga saina andriamanitra ary tsy mety marina za zavatra nataoko zany efa misy olona nataoko an'izany maty zao ny mamany efa tsy apatsatantara moa zany eny amin'ny fasana na tsika zay mba hijery farany ny tiavatsika ty de le milahatra ny olona mijery an'le maty eo mialohan'ny anakatonana an'le anina zany de hoe mba mijery kely anazy farany de ny hira atao amin'io de hoe efa resy zao na de mifasana azy ry fahafatesanao aiza moa ny herinao ifonako a tsy manenjika finoana ozy ary miresaka an'izany fa miantso an'le olona zany mijery hoe aiza le lozika fa sao de miraikiraiky tsika zany fa tonga de nitebahako teo masomaso mihitsy nareo hoe tsisy saina menaka avy maman'lahy io maty mitsitra be amy tokotany fasana de mbola nareo ve miantso hoe ry fahafatesanao aiza moa ny herinao tonga saina ve le olona manao an'izay zavatra zay ohatrany hoe vao mainka miantsy ady am'le fahafatesana hoe ry fahafatesanao aiza moa ny herinao io ny heriny efa napotrany maty ny havanao eo de mbola aiza ve ny herinao hoampiana zany ve le maty tonga saina ihany le olo tsy azafady mba hovay le hira fa za tsy mandaha an'izay hira tokony atao fa mba misy hira ihany tokony anaraka lozika miala ty amin'ny sainty famille zay andeha ikabary any ambato vavety lalana goudron be mandeha amin'iny bypass iny ndao izy le olona hivavaka ndao mba hira alefaso ara hoa mandeha le hira rano be mangeny eny ry jesosy mbatatany ny irainy de io za hoe hovairanga le hira tsy manakana anareo tsy hanao hira fiderana na hira fatsiarovana an'izay tontolo kristianina tsy olana fa mba zay zavatra tokony atao ianao mihitsy ny tsy mivavaka ianao mihitsy makatsy ny makaro eny any angina ato de tohizo ary ny hiranareo bypass io nandanan'io ianao mihirahirany rano be mangeny eny anao mbola tsisy rano be mangeny eny ianao miantso loza nandeha ary ny fotoana hiditra nambato vavety eo ambony tetezana maty ny tôbilina ny rano amin'io tondraka be ny andro fahavaratra io am'izay ny rano be mangeny eny lahatra io le efa natsony lahatra amin'ny maraina de ahoana zany tokony tsy fantatro zay ataonareo zany de ody za lazanao jangana anao an'le kabary tadava pikabary vetivety eo nareo ny raharaha efa afaka atsasakadiny de anomboka tôbilina mihitsy ko tapina ambato vavety ny rano tondraka be de ataovy eo mifahaizanareo ary io le rano be mangeny eny zavatra ohatra an'izany le izy zay zany le hoe misy lozika andrendrehan'ny olona tsika de rendrika ho azy eo tsika tsy mandinika tsony misy olona nanohanina zay efa tsy hitany miarapaka azy efa mampijaly de mbola mira hoe na de mahanitra aza mbola manao hoe faly a miaraka aminy fanao ohatrany hoe ny tezaina ny olona ho ty fahantrana tezaina ny olona ho ty tsy fananana fa inona ny zavatra mifanohitra am'izay eo avadika lasa mirotra makany am tsy resaka betsaka efa fandraikiraikena daholo no ambadika zany fandraikiraikena zany fa patoriana olona mitsangana tsotro zao fotsiny mihitsy zany ohatran'le nazavaiko tamintsika nanao fa mo oviny mialo miresaka le hoe misy olona tena mahavita hoe tsy manako hoaniny ianao
dia ozy ny olona mba mivavaha ihany akia le vavaka manova zavatra fa inona ary zany novain'le vavaka tamin'le izy nisy olona ve lasa namesa lasa nisy vary masaka ho azy tao amin'ny lany lasa voko azy hoe sa hoe voko ho azy fa tonga tany am-piangonana ny fanojo misy tamin'le torotenin'ny pastera le fiainanao tsy manam-poanina ve ianao tsy misy arotsaka ianao minoan jesosy fa izy dia hiaro anao izy dia hikarakarana izy dia itokoanao fa mariny zany ny ravany lamesa tsy nandalitro ny tao an-tsainao fa aiza tokoa moa zany zao le hoanina aiza ihany le hoarapaka tsy nisy fa ianao aloha no niraikiraiky teo ary ny ao anaty baiboly hoe rehefa milaza fa ny atsembohan'ny tavanao no hinananao zany hoe andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenana ianao mila mipevitra fa tsy misy an'izany hoe vitam-bavaka fotsiny zany raha vitam-bavaka io tsy misy narary ny pastera tsy misy maty tsy misy ory tsy misy nijaly tsy misy vakitrano tsy misy fiangonana vaky raha vitam-bavaka daholo ny zava-detra ary raha mariny reny hoe tonga dia ty mirakle azy mirakle reny mirakle maninona ntseny amin'ny hôpitaly ny mandeha ka io izy izy ny olona rehetra mila manam-pinoana vasitra izy rangaty ny olona tsy ino raha tena hoe fahasotanana ny tediavina andeotsika hiteto hôpitaly raha tena zay le fanasotana fa zay le fandrenjehana zay le fandraikirekena voalohany indrindra na voatsika efa nataon'ny vazaha teto io dia io fa mbola lasa be deabe ny malagasy lasa manohy azy dia mbola reloka ao anatiny zany tsika menaka azy tsy mba misy mihitsy zany tonga say rehefa manompa tonga saina mivoaka ivelan'izay ianao dia devolo mpanompo sampy asa maizina herin'ny ratsy ateo any amin'ny afo be ampitahorina zavatra ohatr'izany indray ianao rehefa miala zay ny fandraikirekena voalohany zay miala karazany daholo zany le izy io ve raha le nitantaraina tao zao ianarana ve zany izy ireny sa hoe ery avaizana fa ny olona manao an'ireny hoe resaka distance sy hoe ohatrany tena satria be da be zao ny any tokantrano mety manana ny heviny ihany koa ianao miteny dia mety manana ny heviny koa ny any tokantrano hoe tsy zany kosa fa zao fa raha nananana kosa ny anona dia tsy tokony hisy anona koa ny anona sy ny rehetrarehetra ianarana mihitsy io tsy hanonona naram-piangonana tsika fa jereo tsara fa mitovitovy daholo ato amin'reto le everitsika ho fiangonana zandriny ary zay tenenany olona foana hoe zany ange ny avoazan'ny olona nareo ary amin'ny fiangonana lehibe satria nareo malemilemy mitoriteny mitoriteny mopera dia milamina tsara ny zavatra resan'ny evanjely antsika androany dia hoe anina ohatran'izao dia teto jesoa dia nampitombo mofo dimy sy miazany rano roa dia ary amin'ny fiangonana lehibe zany fa reny fiangonana zany eny hoe vita mihitsy manisy sirany io hoe tamin'izany anie ry amany tena nitombo ny mofo dimy nitombo ny azany rano roa tsy fantatry natovy ianao na sardinina na kapitaina azonao somary ary sao dia efa tamin'izany koa raha fandraikirekena tsy haiko aloha fa ohatrany hoe misy zavatra tena ianarana na le intonation le lantom-peo ampiasainy ary nisy fotoana zay nahita vidéo tanora kely efatra sa telo izy tao an-tsahamanitra dia tena mitovy mihitsy le zavatra anany ainy mihitsy io miakatra dia midina tamin'izany androany dia efitsika androany raha lasana vavy miteny aminao afa tena tianao ny tompo tianao ny tompo satria hitanao ianao misy zavatra tsondrotsondromin'ny olona ohatrany dia mifo daholo le karazana ivontsehatra any anatin'ny vatanao le point de chakra dia rehefa tsy voakontrolenao iny dia ianao manaraka ho azy fotsiny makany apekapekarinao io apekapekarinao io dia miakatra dia lasa manao ny tsy fanao eo anao farany mandrotsaka ny tsy fandrotsaka miteny ny tsy fiteny lasa mirediredy fotsiny amin'ny zavatra tsy tena enjana be io tena enjana be io fa fandraikirekena miodina eo anatin'izay zay ny ataoko hoe za tsy hanonana ara-piangonana mizana iza manjary sao dia tsy mety fa tena mitena fa misy karazana fandraikireke mety mbola tsy tia fa tena resaka hoe vava fotsiny miasa zany dia zay rentsika ao dia rentsika misy olona nge mitsanga teto Madagasikara nge zany indale hitatsika izay vidéo zay petraka eo ambony seza le lazaina fa pasteur petraka eo ambony seza izy mandohalika le olona eo alohany milahatra mihitsy mandohalika dia ny tongony ny ataony ambony lohan'le olona dia sasahany eo ny tongony dia le olona manasa tare manasa vatana amin'iny lehilahy lehibe raha matomana ny ajany tanora laso vavy antitra inona ary ny faharesen-dahatra ananany mahatonga azy manao an'izay maninona zany raha olona mandinika sy metrehitra ianao dia hoe tongotra ve no ataoko eny an-doha ao an-trano ko arany anany lamba-pandriana efa misy marika hoe tiany an-doha tiany an-tongotra dia tongotr'olona ve dia anitsaka eny an-dohako dia ho sasahany eo ny tongony dia mbola manasa ny tarehako amin'ny rano avy any amin'ny tongony tsy efa mahampiasana tanteraka ohatrany ahoana zany zay kanefa be dia be le olona milaza fandraikirekena manahoana re no miady ao anatin'izany sao efa tsy vava-tsony fa efa sady mifangaro zavatra tsy fantatro fa feno an'izany eto amintsika misy olona nalaza be mivoaka mihitsy ny vidéony rehefa miditra avany izy olona tena mihaja manala kasine manala lamba landy manala lamba tapiny dia mamelatra amin'ny tany dia ho hitsakitsahan'le olona mandalo
misy an'izany eto fahatongava-tsaina ohatrany ahoana raha tena ataontsika hoe Andriamanitra marina reo le hivavahana dia ahoana ny samy olombelona nandeha hifanosihosy tamin'izany fotoana izany aza raha mijery ny tantaran'ny baiboly tsika toa hoe le Jesoa no nanasa ny tongotry ny mpianany eto toa le pastera indray manitsaka ny lohan'ny ondrony dia izy manasa tongotry eo ambony hitanao amin'izany le fivadihan-javatra ary saitanga daholo eto Madagasikara zany zavatra zany amin'izao fotoana izao. Tena izay no teneko anao hoe mampieritreritra izay raha ho an'ny any am-piangonana sy ny tontolony fa raha ho an'ny fiarahamonina sy ny fiainana andavanandro manahoana indray ireo mety endrika isehon'ny fandraikiraikena sy ny manodidina an'izay. Mbola feno eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny dia feno azy fa isika moa zany sika ny te hiditra matoa laniny fa raha tsy te hiditra tsika tsy laniny reny jereo tsara ty raha tsika kely amin'le resaka mena mahazo teo misy an'ireny resaka mazimazia amoron-dalany reny ny mazia dia fampisehoany kely fotsiny karazana mazie blanche manko le ataon-dralahy rehefa mandinika zany karazana fampisehoana hakingana sy mety misy fanovamaso kely miasa ao fa tsy ratsy zany le zavatra ataon-dry zareo mba mitady vola izy jereo tsara fa rakotra ny tatazany eo tsy manery fa le mena mahazo mifanohitra amin'izay le mena mahazo ny volanao misy ny asainy arotsaka ao fa ianao ny raviraviany hoe ny arivo lasa 2 arivo ny 5 arivo lasa 1 alina telefona foza lasa gamma dia liny ianao fa ianao raha tena olona mieritreritra sy mandinika dia tokony hokopy zany ianao hoe tena fandraikiraikena nge zany miady zany fa ahoana moa zany no ary le olona kely miarakaraka aminy eo efa namany daholo mody mandrotsaka vola dia atao mahazo dia iny ianao fa mahita hoe ay tena misy mahazo dia mirotsaka koa ianao manao an'izy fa fandraikiraikena dia zavatra hoe efa misy zavatra zao a eo karatra telo dia ianao zany mandrotsaka ohatra hoe 5 arivo tatsy eo misy olona mandrotsaka vola dia mody mitodika ary ohatra zao le bandy mody mandrory mandritra an'izay efa misy manokatra le karatra dia misy mahita metsy hoe ty menamena efa hita masika zany tena katsaka dia misy nandrovoka le karatra dia efa hita zany indrovoka iny le menamena dia nahoa verina vany le bandy avy nandoratra izy za tsy manokatra an'io izy raha tsika betsabetsaka ny vola ao fa sao dia aho laninareo dia iny fa nidrotsaka daholo koa ny olona dia nandoha vola misy teo amin'ny valerana enin'alina ngamba ny totalin'ny any sokafana maitsomaity ahoana ary zany efa niarana izy zao fa menamena ny teo mazava zany fa misy fanovamaso mandeha ao anatin'le izy rehefa ohatra an'izay zany tsisy tokony omenao tsiny ao fa ianao no teanao an'io ao tsisy manery anao fa ianao no teanao teo a dia lany zay netako ianao raha vao tity kely dia mijabaka zavatra misy any amin'ny fiarahamonina reny indray le ohatra zao tondra vato kely zay le olona efa nalaza moa reny ohatra ny vato kely manga sy mainty ohatra ny paozina bombojoky kely reny tiky misy vato ahoana mety amin'ringa ianao vao mamaly eo lany ianao zay vao mamaly eo anao dia lany zao fiainan'izao efa tsy fampatokisana tsony tsy fampatokisana tsony ronono mitapoka ny kafe raha mikatsaka ny vary misy karbonety ny loka efa niambiny maly any ny avo rehetrano an-dakozia tsy tatarainy kompoze amidy androany efa fakomaly izy dia mitsinginina mayonnaise vaovao zavatra ohatra efa tsy mifampatoky tsony eto raha eto Madagasikara amin'izao fiainantsika izao nahoana efa tena le fiainana mihitsy ny ratsy loatra dia mitomba andro manalina ny mpanao ratsy a dia samy mahavita mamorona matoa misy mahavita vola samboka efa zava-dozany e zany amin'iny vola iny ane tokony misy soratra hoe elohin'ny lalàna hiasa terivozina mandra-pahafaty ny olona tratra manao vola samboka izy ary mba hanoroy ana olona ray fotsiny aza hoe tena nielohan'ny lalàna hiasa terivozina mandra-pahafaty misy olona efa tratrana anao vola samboka firy tapitra isa miparitaka tetsyteroa tratra eo le dinany tamora ny dinany tsefana tsy fantatra avy eo le olona tafavoaka any matoa tratra ray mbola manao vola samboka dia zao no nazay niplaza vaovao efa famerikeloka moa tirangany mazava zany fa efa famerikeloka zany hoe efa nihy tany dia nivoaka izy ary namoaka azy tany tamin'ny fomba hoana ny nafahana vaoka fa ngatsy ny alohan'ny lalàna hiasa terivozina mandra-pahafatiny mazava zany fa na ny olona everitsika ao ambony ekinana azy efa tsy azontsika apokisana niza mihitsy zany zao eto Madagasikara dia feno zavatra tsy tandalàna efa zavatra mikorotana ambony ambany daholo ozy le naman'izay hoe olona roa ihany ozy ny atokisaka eto ambonin'ny tany voalohany aloha za faharoa tsy elahy mazava zany dika zay zany hoe tokony hananatsika foana zay zavatra zay amin'ny fiainantsika ray manontolo fa efa tsy fampatokisana tsony ny zavatra rehetrarehetra dia misy an'le olona dia mitondra an'ireny bombo kely reny izy na vato kely tika hoe misy vato andaoka izy raha tsika sindriky ny volany ity fa zaka io matahotra mitondra vola be mody a liny ianao inona moa no tokony hatrafany ianao raha tsy liny ianao ay misy vola ho azoko zany inona ny amendimendy anao azy eo fa raha olona tena mahatoky ianao fa mahatana ny fahamarinana ao anatinao inona vakianao aloha amin'izany za maika falao azy miala fa matoa anao atratrany nanaraka azy ianao zay
liana tamin'le zavatra nasehony ianao zay, liana tamin'le fandraviravizana resaka nataony ianao zay. Misy le hoe ny kasihany ianao, raha olona kasihany zany tsy misy an'izany hoe voakasihana tonga dia tsy mahatsiaro tena collapse. Raha tsy hoe nitofana tamin'ny etera na chloroforme nga dia hoe torana mihitsy ianao safotra. Fa raha olona mahatsiaro tena zao dia andeha ho kasihako atrony ary dia tonga dia tsy tompony tenako. Tena na ny olona tompony ty sao dia mahery vaika iny zavatra iny. Na ataontsika hoe ny fakira tompony le mpampitsangana bibilava mitsoka sodiny reny ary ve havita an'izany, tena tsy mino an'izany. Fa ny zavatra misy matoa zany ianao mikasihako ka azoko dia ianao mihitsy ny nanaiky. Ianao aloha ny nanaiky, karazana ohatrany hoe misokatra zany le générateur an'le courant dia misy récepteur ao, fa raha isolant io nga io mipasy, fa misy récepteur ao. Zany indray ny diso zany. Misy fahabosonina mihitsy izy. Misy fahabosonina mihitsy izy satria zao efa fantatrao fa ny ratsy be dia be. Ianao ve te hividy telefônina, ianao zany mba mitsiriritra araka mba te hanana inona zao ny Samsung malaza amin'izao, Samsung S24 ohatra, mba te hanana Samsung S24, inona tsy alehanao any amin'ny botika ny Samsung, fa inona ny antananao ry amin'ny latabatra mena kely ery, ianao mihitsy zany nefa mamono tena. Raha gaga ianao aveo mitondra savony be mody nefa le fiainana efa tsy hifampatokisana. Ianao te hividy volamena, manino ianao tsy mandeha miakatra eny amin'ny pergola eny Antaninarenina raha mitady volamena? Manino ianao tsy makeny amin'ny varotra volamena tena botika na volamena, mahazo taratasy ara-dalàna hivarotra volamena? Fa inona ny ataonao eny amin'le orazoka ty misy kavina latsaka tatsy, ahoana mety aminao ve? Hitanao amin'izany dia gaga ianao rehefa aveo tondra firaka kely mifamatopatotra nody. Ohatr'izany ny fiasan'ny fandraikiraikeny eto an-tanàna. Za zany tsy hoe manome tsiny be fahakany an'le olona fo, tsy fidiny anazy ny fo, fa zao ianao tia raha bojo. Ianao tia raha bojo nefa ianao tsy mifanena tamin'le olona mpizara bojo, misy olona fanampiana izara bojo zay any. Zara bombo voanjo bojo, paraky bojo, zara bojo. Fa ohatrany tsy eto Antananarivo indra namany. Ka tsy mifanena tamin'ino ako ianao no tia raha bojo. Fa ianao le tia raha bojo zany, jereo tsara ny fikany, tamy avy any izy. Rasoka misy entana ty sao dia mahaliana anareo. Efa fantatrao zany ny zavatra tsy mazavazavy zany. Fa ianao no nisiko entan'inona nefany. Dia ahoana ny fandehan'ny sery? Ianao mihitsy ny te hisery, ianao no mibanaka vola, laniny ianao ka. Misy olona indray ohatra an'izao tena nampalahelo be anahy moa zany le madama kanefa na izany na tsy izany, namaly azy ianao matoa lany. Tsy tonga saina misy ty madama ty fampiresaka taminy ony. Efa tena niresaka dia niteneniny, andaotsika ianao ikisakisakety sady ny sakambiny. Ao dia ikisaka. Misy amin'iny le karazana fofona ampiasain'le olona hoa etera na chloroforme na tsy fantatra. Mahasafotra iny rehefa mahazo anao hoe mahery loatra. Fa ny sakambiny loatra zany le raha matoa dia efa nanomboka ohatrany hoe naherihery le fofona dia tsy dia tonga saina. Dia napiresahany teo, napiresahany, dia nyresaka. Tonga ny tany an-trano le ramatoa nefa le ramatoa lavitra be teo Ambohijatovo mipetraka. Dia lasa ny vola efatra tapitra tany an-trano dia zay vao lasa dia vao lasa le olona zay vao miverina tonga saina le ramatoa. Hoe ahoana ny tokony atao? Ka ohatr'izay le nareo raha vao rehefa olona tsy fantatra inona ny resahany e. Amin'izao fiainan'izao efa tsy mety intsony le taloha, tamin'ny andro nitaolo taloha nalazain'ny olona andro ny maizina ary. Tamin'ny andro nitaolo taloha olona tsy mifankalala tonga dia mifampiditra trano. Tratra arivo, mandrifa arivo. Anaovana vary soa mena rano mafana amin'ona koa, raha pitso mbola itontona vatsy andeha lavitra. Hafa ny taloha. Zao fiainantsika zao zanaka sy ray aman-dreny aza mifampitorena amin'ny tribonaly, zanaka sy ray aman-dreny aza mifanolana, tena daraitapo aza mifanindronantsy. Ahoana ny mbola tokony hifampatokizana amin'izao fiainan'izao? Tsika tsy hiandry an'izay olon-dehibe tokony handrasantsika hampandry fahalemana intsony satria efa izao le izy, fa sika mihitsy ny mba mitandrema koa e. Aza manao ohatrin'le koa izy avy vonitra any dia lasa mampiasa an'ity ny olona, manaova koa an'ity. Fa nareo aza manaiky toton'olona aloha fotsiny hoe asany devoly fa nipotsampy asany maizina. Raha zavatra irovanao ny tenanao, inona ny olana? Inona ny olana raha mba mitahiry mandravasarotra kely any am-paosy ianao na mba mitondra tsilaitra kely manaraka, mitondra sakamalao any anaty poketra na mitondra sakay any am-paosy? Inona ny olana amin'izany? Fa ianao ny rebrebe mipastera sy mopera ny opera moa tsy manao an'izany, tena mbola isaorako betsaka le fomba fijerin'zareo. Fa betsaka ny pastera tena manenjika kitsirany fotsiny mihitsy ary misy karazana onjam-peo mialy onjam-peo hainao manjery. Tsy manao maraina vao miposaka amin'ny masoandro mandra-pahafatin'le onjam-peo, tsy manao fa tsy fanaratsiana fomban-drazana rano fotsiny ny ataonao. Toy izany hoe mampite hanokatra hainao manjery mihitsy, tsy tantara fomban-drazana fa hanenjika fotsiny ihany. Fa hoy izany hoe raha manao an'izay dia lasa ohatrany hoe mitovy ary ianao zany manaraka an'le izy mihitsy. Za tena manaraka satria misy fotoana tena makarary aina ny zavatra resahan'le olona. Nefa mbola jerenao ihany. Ay ka izy le haiko marary za mataty.
za zany mataty fa ny olona mihitsy ve ozy mahazaka raha hoe hovaliana le resaka mahatonga le resaka zavatra kely ohatr'izao zao nitsondrotsondronoka ety fa zao any aminy tonga dia fandarana 3 andro misesy mbola ifandarafandroany ihany miraivay azony tsy mataty zareo nefa manao fampiantso foana be zany le fiainana eto fa zay zavatra zay zany raha samy zany tsika hoe mba mahatondra fiarovana mba samy mba makarakara vatana samy mba mahay miavana amin'ny olona tsy fantatra tena am'izao sarotra ny resaka amin'ny olona tsy fantatra zany tena sarotra kidina mpinina mitrango tsy ero inona mahatonga an'ireny satria matin'le antekatokatraka matin'le antekatokatraka jerena bandy bogosy kely no anaty katokatra izy ndreny mody ade hoe izy zany nitao maika be bandrasy kely fa aterikse tsy mba naina maly aza miditra lalina fa sao dia sahirana fa mifetra aza toetra nahita mangirana fa lina vao nahita hoe sokatra ny katokatra midy raha vitra fine tonga dia mandra ny saina hoe takosy a jus glacé a miampy glasy a ranomanitra anina ohatra dia efa mandeha le kavy akany dia niakatra tonga tany sady na olona ny olona nidiny olona matrano nanaovany olona fantaziny ray aman-dreny nidirandro mampalahelo ange zany fa tia bojo isika matoa tratra aloha samy isika manaiky ho tompona andraikitra za tsy miteny hoe manamarina ny olon-dratsy atompoko tsia reny raha tratra tapahoatra amin'ny teny tamin'ny voanoiny mba mivady aman-janany tsy olan'izany fa isika mihitsy aloha no aza tia raha bojo isika mihitsy no mitandrena rehefa zay le hoe mba mivonona andeha amin'le marina koa jereo tsara tsika rangeny indray mahasa hoe anaty taxi be any mihoatra ny famerim-bolamena ndraiky zeratsika firy amintsika mahasamy teny hoe mihoatra ny famerim-bolamenao so fa tsy hoe tatao fa kitapirovotra nefa mivavatsika rehefa mba tsy ampy kely ny famerim-bola ohatra ny ahoana ohatr'izay le zava-misy atomboe amin'ny zavatra kely ohatra zany fotsiny reo vato mizana rehetrarehetra efaka nala kely andravoangy mpivarotra rehetrarehetra ty amintsena be mamasina nosy be efa marina daholo hoe ny vato mizananao nefa ianao indrindra le mpirahiran'andriamanitra maraitsy ariva rehefa lahady ianao mihitsy le tena miseho masina be rehefa fivorim-pianakaviana fa vato mizany ivarotanao ve marina ny kapoka amaranao ve marina ny fandidianao lamba ve marina ohatr'izay le zava-misy fa rehefa mizatra mandeha amin'izay tsika dia ohatrany hoe na le herin'le ratsy ara mikisaka ho azy miala amintsika tsy mahasamiditra satria tonga dia ohatrany hoe matanjaka be le vibration retinao dia tsy mandahitra koa nge ty rehefa mafy ngeny ianao tsy mandahitra koa ty rehefa mafy ny ianao fa tsy voatery hoe ka satria izy manao an'ity izy kotsay anao an'ity ianao sakainge dia mahatohitra ny tery ka zay mihitsy moa zany ny atao ty fandaran'ity hoe inona avy no mety ho fisehony sy ny fiatraikany sy ny fiarovana sy ny azo atao sy hoe ny olona rehetrarehetra mety ho voany sy ny manodidina an'izay fa mba ahafahantsika misaitsaina an'izay aloha dia ndao isentokely ao anaty dokam-barotra raikitra efa mahery kely a efa mahery kely aza misaraka aminay Ropolitony zahay karazan-tsakafo maro no efa niarahana tamiko ny tanjoko dia nampivaly nampitsiky nampifandray ny fianakaviana amin'ny alalan'ny tsiro izay entiko tsy nataoko manjavatra kosa nefa niara-pahasalamana noho ireo otrikaina maro ato amiko sy ny akora nanamboarana tsy niova ary tsy hiova mihitsy fa mbola ho foana ho an'ny ho avy mba ho tombotsoan'ny rehetra lafatra no anarako menaka vita amin'ny tournesol fampiasa amin'ny nahandro rehetra tsy misy cholesterol menaka lafatra kalitao tsy manavaro Des meubles en première qualité, l'FMET vous offre une large gamme de produits pour mettre en valeur votre ameublement. Les salons, salles à manger, chambres à coucher, table télé avec une livraison gratuite à Tana et le service après-vente garanti. Vous serez bien accueillis chez l'FMET à Noussat. Téléphone 020 78 730 88 033 33 855 55. Facebook l'FMET Mada. L'FMET to make your life better. Andahoana vaoray abonnement dia mijery fandarana miavaka miaraka amin'ny Star Times. Amin'izao fetin'ny Pasika zao raha manampy 5,000 ariary ianao ao anaty bazika na smart dia ahita boke eo amboniny avy hatrany. Raha alohanao indray miaraka kosa ny abonnement 2 volana ho an'ireo klasika na super dia azo 10 andro fanampiny ianao. Tolotra manan-keratra amin'ny 3 aprily. Ny tsara indrindra hatrany no atolotra anao. Azadinoana ny fotoanantsika isakarivo ny alatsinainy hatramin'ny zoma miaraka amin'ny novelasy amin'ny teny malagasy tena ankafizinao. Ny Brover saison 4 ao amin'ny gasistar amin'ny 7 ora sasany. Ny La Femme Légale sy Two Waves ao
amin'ny Apple TV amin'ny 7 ora latsaka fahatelony sy amin'ny 8 ora sy fahatelony. Tsy diso anjara mipaka fifanatanjahantena. Iara no nankitra malagasy isika. Efa azinao arahanao amin'ny gasistar ireo lalao ao amin'ny Pure Play Football League isaky ny farany herinandro amin'ny 2 ora tolakandro. Eo koa ny fandaharana cause kitra resadresaka mahakasika ireo lalao baolina kitra iraisam-pirenena ny alarobia amin'ny 7 ora sasany alina ao amin'ny gasistar hatrany. Star Times, ouvelle FDR. Ballet vous présente Toshiba, la marque design du Japon avec des Smart TV plus performants que jamais. La qualité optimale pour chaque modèle, 4K Ultra HD Dolby Vision Atmos et des écrans géants haute technologie et processeurs puissants avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Android TV, Toshiba, distributeur officiel, Ballet toujours meilleur. Maniry ny iainam-pilaminana miaraka amin'ny ankohonanao ve ianao amin'ny sarany mirary dia mirary? Dirix dia manana tolotra sahaza ho anao. 10 alina ariary isam-bolana monja dia ahazonao boîtier bouton panique, télésurveillance sy vony sy taitra amin'ny fotoana rehetra. Poste avancé miisa 10 eto Antananarivo, miampy ireo hafa manirana ny faritany. Antsoy ny laharana 032 11 545 84. Aza vela mandalo fotsiny ny fahafahana toy izao. INA est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table INA regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja. INA, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Efa miandranao amin'ny telma ny smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sady afaka lohanao tsikelikely mandritra ny 4 na 5 na 12 volana mbola mahazo bonus 50 mégabe zao ianao miaraka amin'ny Zara Cadeau ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 10,4 ariary isan'andro tonga vaingana any amin'ny Telma Shop. Ieny ary mbola mankasitraka antsika rehetrarehetra manaraka ny fandarana famoa amin'izao ora sy fotoana izao efa maro ny zavatra valiana teo sy ny fandrekirekena azontsika niaraka tamin'ny ankoa ito satria resaka fandrekirekena sy ny tontolo manodidina moa zany fa iroso atao anatin'ireo fanontanian'ny mpijery amin'izay tsika ireo ankoa amin'izao. Za tompoko varotra dia indraindray landolo ny entana amidy lafo amin'ny vidiny lafo na azahoana tombony kanefa tsisy tombobarotra intsony rehefa voaloha masokarena inona ny anton'izany? Zany kosa aloha tsy fandrekirekena fa resaka fitantanam-bola ao anatiny indray zany jereo tsara ny antony mazava zany le izy fa lafo le entana mihodina zany le vola fa io misy mihitsy tsika ohatran'izay misy fomba ohatran'izay mihitsy mahatratra ny olona ohatrany hoe tonga le vola dia mijery anao tsy zavatra inona akory no vidinao nefa le vola lany fa reny le biriky mitambatra mahavita trano sy le erikerika matondra trano izy le filazy zay io zavatra io fa tsy dia hoe inona tsy akory tsika eo ihany mandany an'le vola tsika fa tsy fantatritsika izy hoe lany tamin'ny inona le vola rehefa avy eo fa misy an'izay mihitsy io. Sy ve zany hoe fandrekirekena sy maso be tsy mahita zany fa za indraindray dia ohatran'ny tratrany foana fa tsy fantatro voaingana mihitsy izao tena tratra misaotra betsaka. Fa iny moa efa voaresakitsika teo ihany le zava-mitranga rehetra. Fa misy ve sa tsy tena misy? Ianao zany rehefa mijoro isolant ianao izy dia tsy lanin'ny courant ianao fa matoa ianao lanin'le courant zany dia ianao mihitsy zany récepteuran'le courant dia mandalo aminao mihitsy ny courant dia mihinana izy rehefa haute voltage dia manipy rehefa maivamaivana dia mitazona dia arakarak'izay. Tratratra foana ny vadika karatra nefa dia tanako izao napiditra ny fononako tanaty sachet mainty tonga tao anaty bus niova karatra. Nahoana izay le teneniko amintsika hoe isika no mividy eny amin'ny sisiny sika no mividy eny amin'ny sisiny nefa le eny amin'ny sisiny efa betsaka ny tsy atokisana tsy ny rehetrarehetra eny amin'ny sisiny ange dia mety hoe ampame tsy izay manao an'le lamba kely menamena ange dia mety ho mampame fa isika no mila mba vonona sy mailo ao anatin'ilay izy hoe raha zavatra irina ho tsara irina haritra tsisy loky tsisy fitaka inona ny tsy andananao ary miharitra kely dia omba ozy ny iran'ny Samuel ny olon-drehetra ve eo ankoa mety ho tratran'izay fandrekirekena izay avokoa sa misy tsy andairana izany? Tratra daholo ny olona rehetra arak'izay teneniko izay zany hoe rehefa mijoro
isolant ianao dia tsy lany, rehefa manaiky récepteur ianao dia lany, tratra foana. Fa zao ianao le maha-isolant anao nge mety efa mba manana fiarovana, mety tonga dia miavina fotsiny tsy te hiresaka ianao, mety tonga dia lanao rehefa zavatra tsy milamindamina ohatr'izay, dia efa isolant ianao dia tsy lanino azy. Fa matoa ianao lany na maly an'ny resaka ireo olona ireo ianao ary lina, ty raha zoky misy entana inona zany, inona mahalinanao amin'izany? Raha mpivarotra ve tsy tonga dia na tokony tery amin'ny sisin-dalana le entana ho amidy ery an-tsena, fa matoa zavatra io bitsihany anao anaty kitapo any dia efa tokony ho kaopy ianao fa baolina lavalava io zay halatra io, zavatra tsy dinina mbola hitsofohana. Tsika angamba nahita tato ato tao anaty tambazotra serasera tao be da be le hoe tsy hita very anaovana antsoavo eto sy eroa, dia avy eo hita andro maromaro, andro vitsivitsy taty aoriana dia mijoro vavolombelona hoe efa hita fa mbola malemilemy be, dia misy le miteny nisy nikasoka kely le izy dia tsy hita antsoa fa any akodaoda any vao hita. Ahoana indray mahakasika an'ireny? Dia mbola le teo ihany ve? Za manokana, za moa tsinona tsy mpanao an'le izy, dia zay aloha zany tsy fantatro inona le tena ampiasain'ny zalahy, fa za manokana zany raha za zany no anontaniana amin'izay kely fantatro sy fahafehezako ny atao hoe tontolon'ny ody gasy, dia hoy za hoe tsy possible zany hoe kasiako ohatr'izao no tonga dia tsy mahasary tena fa manaraka any amin'izay alehako. Raha zany nisy tena betsaka ihany ny manjy atao tanàna, mety efa ripaka tsisy olo lehilahy be dolo tsisy eny an-dalana, betsaka ny mpanamboly eto tanàna, betsaka ny mpivarotra fantatra hoe manambola, betsaka afaka kasihana zany reny dia lasa manaraka. Fa matoa tena zavatra ohatran'izany, nisy zavatra mifanarahana atao dia nisy zavatra natao, nisy zavatra nekena dia laniny ianao. Olona tsy mifankafantatra mihitsy hono e. Misy zavatra ao mialy, olona tsy mifankafantatra fa matoa ianao ny tratrany nyresaka taminy ianao, matoa ianao tratrany nanaiky ny raviravizany zavatra ianao, zay ihany io. Fa rehefa tsy nanaiky an'izay ianao maninona ary ianao no tokony ho tratra e? Ahoana ny tokony avoazana ianao zany? Ohatra hoe sipakely mandeha fotsiny ery an-dalana ianao tonga dia miantso izy avinga ry vetivety, ka raha tsy nanatona vetivety moa ianao fa ny lalanao no nizoronao, ahoana ianao ary no voaray e? Ka ianao nge tsy manantona fa izy manaraka dia ohatrany hoe mikitsy tekely aoriana. Zavatra misy, raha samby hoe kitihana kely dia nanaraka fotsiny, fia maninona tsy tonga dia mahazo olona amin'ny conteneur. Any an-dafy nge zao ifampitadiavana mihitsy mifangalarina taovan'olona melomana robot e, maninona izy tsy mahafeno olona amin'ny conteneur ary raha hoe zay kasihana dia tratra. Ao anatin'ny ray andro aho zany mety mahazo olona 2 arivoko raha hoe zay kasihana dia tratra. Fa misy zavatra atao na misy zavatra irahana misotro na misy zavatra irahana mihinana, zany ange tsy hitantsika maso e. Ny tantarain'le olona nge rehefa avy eo dia hoe avy eo dia tsisy nenina tadidiko tsony fa anona ohatran'izao, fa ry zareo nge niaraka e. Fa ianao le mihainao le tantara zany ny tratra mifandraikiraikena dia manaiky hoe zay ianao aloha zany dia lany, na hoe mpinamanamana dia mifanao fotoana ry amin'ny anina, andao anao soutine gratuit, andao anao an'izao, niaraka tany rehefa avy eo dia ninana ny tsy fihinana, nanao ny tsy fanao, zany ange tsy tantarainy eo e, tsika nge tsisy nahita an'izany e. Tsisy nahita an'izany nge tsika hoe nisy lehilahy nahafinaritra anahy tao dia mifangataka numéro na compte Facebook na miditra amin'ity resaka sary ity tsika, io nge dia efa azo anaovana zavatra ohatran'izany e. Rehefa ianao aloha le cible dia lany zany efa tsy mihina olona anao fandraikiraikena tena hanana cible hoe ivoaka ny trano dia vehivavy lava volo ohatran'izao no andeha ho cibleko, tsia. Fa zay tratrany eny aloha dia tratrany ary zay laniny eny aloha dia laniny. Ohatr'izay zany le fandehan'io zany rao tony apetraka mihitsy aloha ty fa sady mijery le fanontaniana koa mantsy. Aleo mialy ihany ny manontany. Io zavatra io zany misy karazana tantara tsy tantarain'le olona amintsika. Rehefa avy nivoaka tany zany ohatra hoe nariny teny amin'ny sampanandalana bypassy rehefa tsy hita nandritra ny 3 andro 4 andro, fa maninona ary izy mivehivavy foana. Zay aloha anankiray voaloha, maninona ny lehilahy tsy mba mety voaray an'izany. Fa ny vehivavy nefa raha le kasihana kely fotsiny zay dia tratra, tena miteny aminareo fa any aminareo vehivavy efa misy hodiny zany voajanahary. Tsy manao ninina akory nareo dia efa misy hodiny zany voajanahary. Raha hoe kasihana zany dia tokony avo, tsy marina zany amiko. Nisy fotoana zay nandeha tany anaty ala be any amin'ny fariparitra atsimotsimo atsinanana tany. Misy karazana hazo tsy hita ratsy tany zany, hazo anaovana fitsaboana. Nidina tany zay 5 lahy zay no nandeha, gaga be zay rehefa tena nandeha 5 lahy dia efa mitondra vatsy miaraka mitompo tanàna amin'io dia mitondra vatsy andeha hidina ho any anaty ala. Dia tsika ozy izy kelikely ihany vatsy hoentina fa any koa be voankazo, betsaka tantely anina ohatran'izany afaka hoanitsika. Noho ny efa andeha zay nisy vehivavy anankiray efa ramaramatoa ihany le izy, andeha anaraka anay. Fa ahoana ho any fandehany? Dia tonga dia ozy ry zareo hoe izy no mandamina an'le arak'izay ihany e. Dia amin'ny maha olombelona ratsy ny saiko hoe inona le arak'izay ho alaminy. Ko lehilahy be dolo reto andeha dia inona ary le arak'izay andeha ho alaminy ity vehivavy ity. Fa tonga dia nazavainy zareo anazy aza lefa lavitra ny saina satria za somary mime, aza lefa lavitra ny saina ozy fa
raha sanatriavina zany ka misy zavatra ratsy mahazo any anaty ala laniny biby na voakaikitra ny biby tsy fantatra na voapoizina dia ny vehivavy ny fanafody aingana indrindra io mahavehivavy io karoniny dia ile rano mando avy any iny mihitsy no ahositra tonga dia vita tena aza tena marina zany a zay indray le makasary an-tsaina dia zava-marina nle sava dia io zany tamin'izay fotoana izay a zany vao tena nahalala izy tany amin'ny taona 4 sy 4 arivo tany zany dia eo a zany dia tena nisokiriko nyresahana moa zany le olona tatioriana hoe inona avokoa mety ho zavatra tena anina fa tena samy manana fomba zany olo dia nanazava mihitsy le rangabe zany hoe io rano ao anatin'ny mahavehivavy io izy ninninona resaka ody ratsy jereo tsara fa vehivavy ny tsy mora andairany lehilahy foana nytratran'izany hoe ody fity vehivavy foana misy hoe mansavy fa tsy dia misy lehilahy mpansavy zany satria ny vehivavy efa manana an'le maisolant anazy fojanahy ina mezamialy zavatra ny tantaraina anaty-tany zany ary tany avo afaka nanam-pirofo an'izany hoe ay ve ohatr'izay le izy eo zany ny tsombako manana mihitsy ny fomba fijery hoe raha kasihana fotsiny zany ianao dia lasa manaraka tsy mariny zany satria raha tokony ho zay le izy tokony ho voatohitra ara-pojanahary fa misy zavatra nerahan'ireo olona reo tany ary zay tsy tantarain'le olona voasambotra mihitsy le tsy very teny amin'ny sisiny le very teny amin'ny sisindalina manina ary ny tsy mba mitantara misy zavatra tena afenina hoe niaraka samy mpinamanamana aloha zay nisy rankarakely niaraka ny sakafo niaraka ny sotro jus fa matahotra ho betin'le ray aman-dreny angamba hoe inona ny eo anatenisany amin'izay lehilahy tsy fatapiaviana tsy hita fipoirana ry dia inona ny sotrotrona zavatra tsy fantatranina ohatra any anatin'ireny mety efa misy drogy tsy atsarovanao ny tenanao zavatra hitantsika nge zany amin'ireny karazana film reny dia maninona tsika ny tokony ho tratran'izany nefa raha misy ve ny tena mpijery film tsy ny gasy fa maninona tsika ny tratran zavatra ohatran'ireny zavatra ohatran'izany zany a misy tantara kely afeninao fa tsy mitombina mihitsy zany raha zany io a tena tonga dia mahazo be betsaka amin'ny manan-karena aingana amin'ny fangalarana taova ary ngamba isan'andro misy conteneur mivezivezy amin'ny sambo eto satria kasihany ianao zany dia tsy mahatsiaro tena dia miditra anaty conteneur andro any zany mahazo olona 2 arivoko fa mety fatahorana ho bedy zany le miteny hoe nisy tary dia tsy tadidiko tsony dia tsy mifarana izy maninona ary ny tsy zazakely raha ndeha zany ho ataontsika li zany raha tena hoe ho alaliantsika lavitra be dia hoe nataon'ny olona inona ary izy nataon'le olona inona satria avy eo tsy nisy banga teny aminy izy salama tsara eny izy moa zany hoe nalemilemy dia manaraka traitement dia me salama izy tsy nisy avy eo hoe hita fa voapirofo fa natao an'izao na natao an'ity maninona ary raha ohatra zany hoe nangalarana taovana ohatra an'izany maninona izy ny tsy naninina ary maninona izy ny tsy zazakely fa tanora vavy eo amin'le efa le fotoanan'le araka zany daholo eo amin'le 17 taona hatramin'ny 420 taona eo daholo tsy nisy koa hoe vehivavy lehibe 30 taona tratra satria efa manomboka matotro reny efa mety tonga saina koa efa tsy dia le misary-baninaka tsoty fa maninona ny eo amin'le olona mbola mora jonjonona mirendrarendra le mora vao mahita kasika intégrale sy kasika rasta dia miroboka mahita le moto avoavo sy le zavatra milailay bolda sy ny tariny dia mandeha maninona ny reny foana ary le tratra natao inona nefa izy raha olona tena akataova afaka tsy naveriny an'iny fa mivonony dia tany akafanina lainy hoe nangalariny teny ambany diny fa mety ariny any feno rivony aty alaka misy ny feno rivo ohatra fa maninona ary l'izy ny tsisy naninona dia mazava zany zany hoe tsy nisy resaka trafic d'organe zany tao na resaka tsy fantatro na farafaratsiny mety hoe nitapahany ny volony rehefa tena mba hoe anaromana zavatra zany dia hoe nisy nanabory volo dia mba hoe volo zany nilain'le olona fa le izy ve olona tsy nanina be olona nalemilemy ny hitanao avy any niafaty ako ny tediavinao ry benja ary mitovitovy amin'izay daholo ihany koa ve lehibe manaiky manaiky indray a karazana fangarona hazo ny be manaiky misy tany be manaiky karazana fangaron-javatra ohatroatra zany lizy ny be manaiky nefa raha eo amin'ny tontolonyity dia zay fa tsy voatery ho zay koa ny be manaiky fa ary amin'ny tontolo ezoterika ry koa misy be manaiky be dia be azo amboarina reny carré mazika reny azo anaovana be manaiky carré mazika ny mode pouvoir ny ay be dia be mihitsy ny be manaiky indray zany dia zay hoe manaiky be fahatany fotsiny ianao arak'izay zavatra teneniny anao eo dia tonga ianao dia manaiky fotsiny ohatrany hoe misy zao fianakaviana efa fantatrao fa hitsy raha matoa hitsy mpansavy eo amin'ny fianakaviana fa tsy misy mateny rehefa io ramatoa io no miteny zavatra tsy misy mahavita manohitra rehefa io ramatoa io fa dia ohatrany hoe ny hevitra io foana ny ekena serahana mazava zany fa miasa amin'ny be manaiky iny dia nareo rehefa tsy havita iteny mba maka zavatra anoherana an'izay
zay ny ataoko hoe nasakay ara dia matohitra an'izany fa isika no matony lolon'ny olona oa tamin'ny hoe raha manao an'izao dia manompo sampy manao an'izao dia asandevoly manao an'izao dia laniny ianaoko laniny angenao hoe na le vazana piditra an'izany taty amintsika ny teny hoe asandevoly ary io nanao be manaiky sy fandraikirakena koa izy nazahoany atsika aza mangalatra ozy nefa nangalatra nalehany teto aza mamono olona fa firifiry moa anao matiny aza mitsiriritra fananan'olona fa ny anao lasany ihany aza mitsiriritra vatin'olona mivatinao lasany dia inona zany fa fandraikirakena sy be manaiky nomeny anao aza miany reny ety atany zay laniny koroka sy ny kalalao zany iady finareo anginy any Jehova ny fahamaliana aza mamaly ratsy ny ratsy zany inge fandraikirakena amin'ny alalan'ny teny dia niraikiraiky ianao dia nino azy dia lasany daholo mban'ny akoho mikotrika nefa eto amintsika ny akoho mikotrika ara tsy fivarotra ny azy lasa fotsiny nalainy gratuit ao an-tanàny ny akoho mikotrika dia ohatr'izay le zava-misy voan'le fandraikirekentsika voan'le fandraikirekena fotsiny amin'ny kely foantsika misy olona tena manao an'izany mihitsy ao amin'ny fianakaviana efa tsisy mirevy an'io ny olona rehetrarehetra miala fa hoana ary olona io ny toteny io fantatra fa mpanao an'ity ary mpansava mihitsy tsy mba le manao an'ity amin'ny tsara hoe izy mipitaiza mpamely laty mpitsabo sy ny tariny fa tonga dia le mansavy dia tsy misy mahavita manohitra an'io ao anatin'le fianakaviana fa dia miandro ny rariny fotsiny io kinona ny rariny andrasanao raha misy ve ny rariny anao an'izany izy fa efa tsy rariny io nataony hatrany voalo io dikan'izay aza miandro ny rariny ho tonga ianao fa tonga dia mety ve sakay dia matohitra an'izany oa misy fotsiny le zavatra ohatra an'izao aloha resahako kely nahita publication ao foana moa zany tsika ny tena mainka satria lasa somary mifantokany zany zao ny zavatra rehetra za tsy hoe mitaona ny olona hoe tena manaova foana Facebook na ohatran'izay fa ahitana karazan-draha koa ao ary ny zavatra tsy nisy tao anatin'ny 80 taona ao daholo no hita dia ao anatin'io tsika ny zahatra zay hitako tao hoe ahoana ozy izy ny tokony atao fa nahitako za ozy izy hatramin'izay zany dia ohatrany hoe niny foana hoe vadiko milamina sy ohatran'izao taty aoriana kay ozy izy mivadiko kay mpanompo sampy be kakabe moa zany amin'le izy hoe mpanompo sampy be dia hoe satria nahoana natratrarako ozy izy tao anaty tomobile anay taratasy misy ny anarako sy ny ray aman-dreniko dia misy fanjaitra dia misy hoe alefa eny amin'ny rano mandeha dia misy anavy eo indray ozy any amin'ny toerakafa indray tao an-trano dia nahitako ny anarako dia hoe nasiana fanjaitra dia hoe ateriny any apasa na misy zavatra ohatran'izany io vadiko izy dia tena mampirafy mihitsy ohatran'izany sy ohatr'izany zany le izy dia nitorohevitry le olona ao dia tonga dia hoe mody ory ny vatanao ataovy masazy dia ho ataovy masazy amin'ny mena kosy ataovy masazy amin'ny mena boay ataovy toy izay hoe aza maika tonga dia hanota ody tsara ny manota ody fa nitorohevitro amintsika raha tonga dia hotainao le ody tandray mifandraindray le ody tsy maty fa ianao no hina fatiny ianao le nanota azy indray ny fiteran'iny ody iny mety tsy le rangano ny ratsy za zany zao rehefa nandinika an'le tantara mety tsy le vatanao ny ratsy azavaiko aloha le teny tsy nanompo sampy be zany ny vatanao fa lasa voatarika tamina ody ratsy izy fa tsy fanompo-tsampy akory ny atao hoe fampiasana ody ratsy ny olona ny ty etraketrakanao ratsy fa aza le zavatra gasy foana no afokafokainareo kosa faharoa mampirafy izy ianao le vadinao mampirafy sao mba le rafy vavinao any no efa tratra ny fandraikirekena le vadinao dia tratra ny tsy tia mainty ianao dia lasa ohatrany hoe halan'le vadinao ianao rehefa tonga ao an-trano lasa tonga dia mahita zavatra hafa izy mijery anao dia efa tratrany ody ratsy zany le vadinao eto ka aza tonga dia le vadinao no menatsiny fa tratrany ody ratsy tokoa izy ny fahadisoany ao anatiny dia zao izy nampirafy anao mbola azo atsaraina ary zany rehefa mbola ho azavaina kokoa zany hoe efa nampirafy izy moa tsy hiaro ny mpampirafy mihitsy akory so za indray no menareo tsiny eto fa ny tiako tenenina zany hoe sao mba le rafy vavinao ry madama no manao zavatra ratsy amin'ny tehananao sy ny ray aman-dreninao fa zavatra ratsy be zany hoe efa aterina any amin'ny fasana zany ny anarana sy alefa any amin'ny rano mandesiny sisa sao mba le vadinao le rafy vavinao no manao an'izany dia le vadinao efa tsy tompon'ny tenany satria efa ninany tsy fihinany efa ninana ny fadim-bolany efa ny safony efa nadikainy tamin'ny silipiny ny lohany na ny salakainy ny hanina hohanina zavatra ohatr'izany ange fanaovan'ny olona an'izany ka sao dia mivadinao no efa ninankinam-poana na efa azafady amin'ny leviteny so sanatria efa nylelaka ny tsy tokony ho lelafina na nitsetsitra ny tsy tokony ho tsetsafina zany manko le aitraitra hitantsika amin'ny agegem-bazaha rehetra io dia lasa andramantsika atao aty dia avy eo ny aty amintsika mivazange izy samy izy fa ny atika tonga dia mifanao fanafody ratsy dia ianao miditra amin'ny tsy tokony hidirana dia nidiran'ny ody ratsy ianao dia ninany tsy fihinana rehefa manao ny tsy fanao dia tsy maintsy mahita ny tsy fahita ohatr'izay le zavanitranga ka raha tratrany ohatran'izay laza tsy tompon'ny tenany zany le rangahany an-trano dia na efa miariary zao ary le fanafody ratsy le rangaha ohatrany tsy tompon'ny tenany
ka ny tokony ataon'le olona tokony nitsabona an'le rangano atao sy anliana an'le ravivavy eo fa tsy le rangano reny tonga dia andeha ialanao ao anatin'ny ady mahory izy nga tsy io le vadiny ekena hoe na mitombo arentsika na mahantra na lalina ny rano na marivo io ary ny rano fa lalina ahoana no iala fa tokony miady tsika ao anatin'le zavatra misy fa raha manaiky horesen'ny ratsy sika ahoana ny irany ray ny telo le ravivavy ndray ny natakatra katikato izy raha toka mieritreritra ny olona zay mankala anao dia satry ny opotika ny tokantranonao nefa raha voapotika hatreo izy ny tokantranonao ianao miala any fa izy tonga amin'ny toerany ianao le mpanan-karina lasa katramin ravivavy ndray ny natakatra katikaty anjarantsika zany mieritreritra fa ny olona satry ny olona ary ny tokantranonao raha avany dia mipambosy raha za aloka izy zany ialako any anina ohatra an'izao tady dio fa mety tsy tonga saina le vadinao mety tratra ny fanafody ratsy le vadinao mety hitentsika sitrapony ny te ampirafy fa za miteny aminareo mety tsy ny sitrapony ny te ampirafy andeha ho raisitsika ohatra za moa tsy mahafantatra an'izay asany fatranganisy le izy andeha ho raisitsika ohatra hoe talehana orinasa le rangah rehefa talehana orinasa le rangah mety manana katikaty raha 5 izy ohatra manana fambolena be izy ohatra manana orinasa manodina vanily izy ohatra mbola manana ina feno zavatra zany ananan'le olona mitsiriritra fotsiny le kalakely ety ambany hoe zany ny deba totrany tsy miraika amiko mihitsy amboariny amin'ny alala amity tsy niraika taminy mihitsiny tonga ny anniversaire ty mba misy fanomezana omenanao tale mpiara-miasa rehetra miaraka manolotra vo nanao an'le kravaty tale dia nanomboka teo dia tratra an'le fanafody tsy tompony tenany tsy sitrapony tale akory ny andeha iaraka amin'le sipa raha tsy mivakiny lo fa zay le fanafody ao anatin'le izy ka hoy za hoe dia ho avela ve zany le vady dia ho arina ve zany le vady na dia eo arany hoe fanambadiana tsy nafe fa nandrotra tsy varimaty fa fehivavany azo jerevana koa amin'ny lafiny hafa le izy fa aza dia tonga dia mihaino vavan'olona fotsiny hoe arifa manao fanafody amin'ny vadinareo so mba le ravivavy any amin'ny sisiny mihetraketraka ndraindrainge hoa tsy manao nininona kory ny vadinao tranga efa hitako ty mpivady reo olona reo a manja tena farany manja kosa le sipa tena hoe tena hitanao zao mihitsy zany hoe tena sady mba taviny ny volona ozy lefa laza fa tsy hoe sady tavina ny voloina mbola hafa kosa hafa be ndray mety hoe sady tavina ny voloina hoe sady matavy be volovolo be zay fa le hoe sady taviny ny volony tsy hoe matavy be volovolo be tavina sy voloina ndray zay dia mba sady taviny ny volony zany le sipa fa tena nandeha tamina toerana anankiray tsy ho teneniko maso mijery fotsiny dia mivadika fankalana sy felonana hoe ahoana zany sipa zany ny tonga hipetraka eto an-tanàna satria affecté eto amin'le toerana ray izy le rangah dia tsy maintsy nanaraka moa ny vadiny fa inona ny zavanitranga tonga dia misy felonana fotsiny eo zany hoe ahoana ny misy sipa manja be ohatr'izao eto an-tanàna dia inona ny zavatra nataony tsy mipetraka teo tapabolana akory le olona nintsana daholo ny volon'io vehivavy io nintsana mivadika sola mitovy amin'le inona amin'ny seigneur des anneaux iny lasa mitovy amin'iny le volo le vehivavy zara fa misy volo tena nampalahelo le rangah nefa mbola tsy naninina akory dia eo zany dia azony hoe misy felonan'olona fotsiny ange dia efa makany amin'izany eo ny mbola hitenenako za raisiko le resaka sary teo a ho anareo vehivavy indrindrandrindra io sary io ho anareo nareo samy vehivavy mako no mifampialina tsisy lehilahy mialina vehivavy zany fa ny vehivavy ihany no mialina vehivavy dia nareo saminareo dia io sary io avitan'ny olona zavatra ratsy be io toninandro naterahanareo io sary io manampy aza dia mendimendy amin'ity isan'andro mamoaka sary story atsy tiktok ary publication azy dia mandeha foana ny sary miravaka foana ny sary mba mandiny tsara every zay asiana ny tongotra raha tezitra rehefa tenenina aza tezitra rehefa latsaina ny miditra moramora fa no mivoaka sarotsarotra amalo lalatsaka ambovo ozy ny tolo mazava andro idirana maizina andro ivoana boka mihina kitoza ny finanana dia lavorary fa rehefa analany kaka ady mafana zay le zava-misy zay diny io tsara amin'ny zavatra rehetrarehetra fa azo atao tsara mihitsy no mitandrina ao ny obolana mbola miteny hoe raha malina aza mbola mife hazo tokana efa hazo tokana mbola mifeheziny hazo tokana zany afaka lanjaina fotsiny fa mbola ny feheziny amin'ny maramalina azy zany hoe na inona fitandremana na inona zavatra efa atao mbola misy zavatra angeza be hafa tokony mahamailo sy mahamalina ahoana ny atao hoe pirim-bolan-dra fotsy be efa sady tsara valina ozy volany bebe fa mivalina efatra mbola mifonosony lamba kely mbola ny zairiny mbola nasisiny any anaty ondana zay vao ny zairiny indray le ondana zany hoe tena any amin'ny zavatra efa tsy ho eritreretina ho tratra tsony zany raha zany mbola tratra dia efa tena hoe efa tena mahay lavitra efa ngamba efa zay le hoe lahatr'Andriamanitra ve zay ve le izy fa tena fitandremana
amin'ny atsipiriany amin'ny andavanandrom-piainana any anaty bus any tsika petraka ao anaty bus olona tsy fantatra ao zao dia ampiresaka anao anaty bus dia iresaka venao le olona amin'io tonga dia maninona raha mba inviteko kely ndry rehefa mivoaka eto dao mba araka sakafo fa ny andro mafany dao mba isotro jus kely zay fotsiny tsy mitovy amin'ny ny vazaha mihitsy ny fiainatsika ny vazaha olona tsy mifankalala no mifampi-invité mihitsy hoe andeha isotro kafe kely ve tsika andao ifanao fotoana kely rianany nareo mba hiaraka amina dité kely amin'ny vazaha zany tsy misy olana eto an-tanàny zany ny atsika raha misy vahiny azy any an-trano ka orosoana dité mbola hoentiny eo mihitsy ny kafetera misy dité dia aroso ao anatrehany ny kaopy dia izy mampidina an'io fa tsy misy gasy misotro an'io zany raha dité efa vitanao avany io ny arosonao tsisy an'izany satria zay mihitsy le fahamailona ary fanajana olona koa zay dia tokony mba mitandrina zany tsika ao anatin'ireny fa ny fandraikirekena dia miasa misy mivarotra ranomanitra ao andramo kely nge vao nanandrana tonga dia tsy nahatsiaro tena ay tsy ranomanitra fa zavatra efa misy fanafody mahery azonareo ohatr'izay le mahatratra atsika mantsy hitady ranomanitra ianao firifiry mibotika manana produit authentique eto an-tanàna inona tsy andananao ery ambody vono inona tsy andananao any amin'le olona efa mpanana anazy fa maninona ianao le olona kely babisakosy kely ery amin'ny sisiny ery nanana ayze misy ranomanitra ty sao dia mety amin'ry diny dia alinanao raha ao anaty Facebook amin'izao efa betsaka mpanao vente en ligne na betsaka koa ny efa mitaraina le vente en ligne nao za mahita olona mpivarotra ranomanitra ao tena authentique ny produit an zareo olona milamina tsara rehefa misy an'ireny foirafoira reny lasa izy mandeha manenjika tsena eny fa amin'ny andavanandro zareo dia ao anaty Facebook ao mahafinaritra ny fomba fiasan'le olona manino tsika tsy manatona an'le olona efa fantatra fahatokisana tsika ao anaty Facebook mpanao an'le hoe tonono eto indray ary le olona efa hitanareo fa tena mba azo antoka e tonono eto kosa indray le olona tena ohatra zao dia maninona mbola misy tratran'ireny olona reny any zavatra ohatra an'izay zany io fahamailona fitandremana amin'ny zavatra rehetrarehetra rehefa olona tsy fantatra elao mazava any rehefa mampiahy ahy tsy mampaninona mihitsy miantso vonjeo hoe fiarovana ny ainao zany fiarovana ny ainao zany na tsisy olona ho avy hamonjy azy efa mba tahotra ho an'le olona saika anao ratsy ny maheno anao miantso vonjeo ao sa lava be re zany mahaliana mihitsy ka efa natsidika ankoa ihany moa zany resaka fiarovana fa mino fa mbola betsaka ny fiarovana azo ifampizarana sy azo atao ary zay ihany koa ny tena andrasan'ny be sy ny maro fa mialohan'izay fa hitantsika teo ny fandraikirekena ny maso be tsy mahita ny be manaiky fa inona indray le fanova maso ary mialohany hanomezantsika ireo karazana fiarovana maro samihafa amin'iny ihany izy tovovy amin'iny ihany le fanova maso ohatran'le tamin'le mena mahazo teo zao mampiasa fanova maso zalahy fanova maso reny misy an'ireny le hoe ity anina kely ty atsofokato le bitro dia avy eo tsy hita le bitro fanova maso miasa amin'ireny ny akingana eo tena magie zany le fanova maso magie fa magie blanche ny magie mbola mizara be dia be fa ny magie blanche zany mbola tsy tena misy hoe fifamatorana amina fanahy ohatrany ahoana fa akingana ny tena miady ao anatiny dia le fanova maso zany ohatrany hoe karazana jereo tsara ny mpanao magie tsy mamerina toro indroa zany azonao fa ny zavatra teneniny eo ianao rebirebeny any amin'ny zavatra teneniny nefa ny tanana atao fa manao zavatra hafa be dia be dia ianao varinany amin'ilay zavatra teneny za manao baratsia za manao magie baratsia baratsa safity safita commande diso commande ma sabidadia sabidata dia ino ny mahalina anao fa le tanana mivezivezy manao zavatra atao fa tsy jerenao tsony ohatr'izay le izy mody mitaditaty rakitra eny izy amin'izy le mitaditaty rakitra eny fa misy namany efa manamboatra le zavatra atao indray eto ianao ampiresahany ary amin'le rakitra hoe ty zao raha fiaingo galaroa dia za mba mivingotra enako so dia mafalifaly raha matoa dia mipoapoaka amin'ny bizo ohatr'izay le zavatra ataony fa ianao raha ohatra ka hoe varinany amin'izay tsy mahita le ady mandeha efa miforona manaraka etsy indray andrebirebeny anao rehefa avy mahazo vola izy reny zany karazana ohatry hoe mbola ady madio ratsorana fa ianao te hiroboka eo moa ny laniny eo zany raha hoe anao an'ireny mena mahazo sy ny aniny ireny fa maso zany vidy telefona dia lasa savony vidy an'izao dia ka lasa tarobikely reny fanova maso fandraikirekena daholo moa fitambaran'ireny zavatra rehetrarehetra reny azonao le fandraikirekena dia alaina amina lalam-panafana zavatra ohatra zao hoe nisy vorona namandrika zany zao ohatra zao le olona teto zany namandry vorona fa mandrehana fody moa zany tsy fantatro ny anareo fa ny anay taloha zao le bararata avy be ny alaina dia alaina ny songosongo didina songosongo dia ampiarahana amin'ny silogoma dia epona tsara iny dia iny no araikitra atao any ambonimbony any ka amin'ny fody tia miteriterina dia vao mipetraka eo izy dia efa miraikitra tsy maty izy fa miraikitra ela be vao afaka dia iny fotsiny zany dia efa adika le azo ampiasaina zany ny anaovan'ny olona fandraikirekeny zany dia inona zany ny zavatra alainao indray tokony hikontrena an'izay zavatra izay zany dia ohatra hoe jereo fa ny valala zao raha mipetraka eto tairinao kely ny valala tonga dia mitsambikiny tsy hitanao
parasy ny tena mahay an'iny ka ahoana moa ny azahoanao tongotra parasy fa ny tongo balala le fingo be an'iny zao de efa mahakontran'izay le tongo tsahoana le mitsambikiny iny zao de efa mahakontran'izany zavatra ohatra ny gasy mpandray zavatra amin'ny lalam-panafany zavatra kely fotsiny no alaina de efa mety io inona zany ny alainao ohatra na ravina latsaka ho azy ary de efa zay fotsiny de hoe niala ho azy tamin'ny toerana de tsy mahavoa izy zavatra ohatra zany ny atsika gasy ny fiainana sakamalao manoro foana zany ny sakamalao sakarivo ny zavamasina ozy ny fiteny sasany aza mba misaraka an'ireny rehefa tsy be voky ianao e sakamalao asivy sakamalao kely foana ny aposy any asivy sakamalao kely foana ny anaty poketra any asivy sakamalao kely foana ny anaty kitapo any fa maharo anao amina zavatra be dehibe iny na sanatry avina io varatra io aza maharo anao amina zavatra betsaka iny resahana foana ny hoe sakamalao sy avozo de ny sakamalao be pahalala fa ny avozo tsy misy mahafantatra hoe ohatra n'izy amoty avozo fa rehefa mahita avozo ianao de mba mitondrava avozo nge de vitanao eo fa tsy mahavoanao raha resaka zavazavatra kely ohatraohatran'ireny sakay zany de efa miasa nyreo napilo kely na tsy lany rehefa sakay de mety rehefa sakay de mety napilo kely na tsy lany dimla na fona koa na tsy perifery na lako loso na fantsana koa zay hitanao sakay no anaran'ireny de efa mba asivosivy sakay ihany posy any anaty poketra de efa maharo zany misy zavatra anankiray tony tsy ambaratelo mba tena resahana satria ararotina moa fandalovana ny fandarana ohatran'izao gasy samy gasy no mifampiresaka tombontsoa an-tanindrazana nyjerena mba hananana taranaka vanina azo atao somatsara mihitsy ny manasa tanana amin'ny rano tsiefa na manasa tarekely amin'ny rano tsiefa inony zay rano tsiefa zay mahafantatra rano tsiefa mialy rano tsiefa ao aminareo zao isan'andro misy azy tokatrano tsirairay misy azy ny atao hoe rano tsiefa rehefa mandrotsaka vary mangotraka ny rano de arotsaka ny vary de le arona de rehefa aronao ny vary de mivadika ohatran'ny fotsifotsy zay io rano mandrondrotra kely iny de inony atao hoe rano tsiefa vadika ohatran'ny fotsifotsy mahaninaniny zay le rano miova loko zany le rano de iny rano tsiefa de mba manalana ray kopy kely amin'iny azy iny de anasana tanana rehefa ivoaky ny trano tena tsisy maninona anao zany voanao ny trano manao an'izay zavatra zay indray mako adininao le poketra noentina maly misy sakamalao novaina androany de tsy voafindra le sakamalao de adino mba manasa tanana amin'ny rano tsefa indray de efa izy le pataloha maly nisy an'le sakay efa nysoloana indray anareo vehivavy indrindrandrindra fa ny lehilahy moa mbola mahavita hoe pataloha miditra latsana any mirava zabotsy aza ndraindray rehefa tena arona ary ihany koa ahoana hoana afatarana an'le hoe misy volany amin'iny olona iny de misy manaraka besainy zany misy zao ry zalahy manao an'le fandrirobola fangalabola ozy ny sasany fangalabola zany asynareo rehefa nahita le biby kely eny amin'ny anina ny tena misy azy efa ho avy indray izy zao atsy amin'ny volana septambra tsy tafasiry indray maitso ao tokotaninay rakopelana mipaiso mavokely ranoray eny amin'ireny paiso gasy ireny ny tena misy azy fangalabola ozy tsika biby kely zay izy io a manangona karazam-pako be debe angoniny amin'ny tangorony eo amin'ny toerana anankiray aneo reny le fangalabola de iny ny alainy zalahy iny de iny ny tsitsihany de asininy de ataony any am-paosy iny biby iny rehefa mandalo anao mitondra vola de mihetsika ohatra zao iny biby iny de arahany fotsiny anao iny zany no mitondra vola tena zavatra mitombona ve zany trano koa zavatra mitombony zany tsy resaka betsaka fa mitombony zany tompoko zany tsy mampianatra anareo mifanaovana azy a fa zany ny fampiasan'ny zalahy manao an'ireny zavatra ireny faharoa misy indray le olona manao sintona le sintona indray de inona lelana tanalahy na lela-tsahoana io manko zany le mipetraka le biby de mahita lalitra na mahita azonao ohatra zay indray no alaindralahy iny de anaovany adikle misy tsitsika ampiarahany amin'iny zany tsy ho atoroko eto mihitsy ina so isy hoe lasa mpanao ratsy indray no mitombo zany hoe moa tsy hoay rehefa atao za fotsiny tsy mahazo manao ratsy de iny lelana tanalahy na lelana ino ty izy ty lelana sahoana no alaindry zareo de iny zany indrindrindrindra le sahoana le miepinepiny eto ohatra zao iny efa le mitady izy iny reny no alaindralahy de anaovana adikle de rehefa anaovany adikle iny a de mipetraka any amin'ny any de raha ohatra ka hoe ianao zany le misy vola de mihetsika reny zavatra reny any aminy mihetsika de arahana fotsiny ianao ty ny zavatra farany tena saika tsy nampino ahy hitako efa nitantaraiko ihany izy ty teo analakely teo tena rangaha lehibe tena tseritreretinao zao ve de anam-bola sanatry avy na tsy hoe manambany olona fa raha manao maso mijery zany tsy mikiraro rangaha io patalohany ila no miforotra maloto dity menaka be malabary tokatsosina fa ny akanjo ao anatiny zany misy t-shirt maromaro efa le maty vozony be kasikety maty lelany be zay ny anaovany tena maloto io rangaha io tena maloto milanja gony maloto be ay rangaha de anao versement any amin'ny banky
vola telo tapitra isa andeha ho ateriny ahoana tratra mipangaro poste Analakely izy ahoana ary nahafantarany zalahy fa misy vola tany amin'le rangahy zay moa no nanenjika an'le bandy tratra anay le izy tonga de nentinay tao amin'ny komisaria fampiresaka teo fa tena zao zany komisaira tena mba manontany tena mihitsy aloha e na izany na tsy ahoana ny fomba ahafantarany zalahy retsy fa bandrolahy izy misy vola tany amin'ity bainina be ty nefa ohatry zao izy tsy manambany azy fa tena raha tomba maso mijery kosa tsy hitondra vola mihitsy sanatiavina zany ohatrany hoe olona le hoe tavoahangy ana aluminium sy anina vidiny reny fa tena hoe telo tapitra isa le vola tena nanontaniana teo moa zany hoe fa inona ny tena fandeha niady client license ny aniny reto fa ohatry zao ndrebirebena teo zalahy de niova raha le anankiray io izy raha soky efa misy zavatra mandeha io sara moa mbola any aniny hoe nareo ve de tsy alala an'izany nareo ne olona ay le olona ary mahafantatra anahy nareo nge olona mahalala resaka gasy ahoana nareo tsy alala an'izany le tena ampiasainareo mba tiana ho fantatra de nasehony misy zavatra ohatra mainty kely zay io zany karazana adikle efa voamboatrany io mainty kely be da be ohatra ny voanina papay reny ohatra ny pile vahoana de ty ozy rehefa hoaninay de tonga de zay olona mitondra vola ao tonga de mivadika lava be daholo karazana ohatrany hoe fanovamasondralahy ndray io zany de hoe zay tsy mba mino an'izany zao ary taty le vola telo tapitra isa nafenina tany amin'ny anankiray tamin'le polisy tsy hitandralahy ny anafenana anazy hoano am'izay ary le zavatra lahy nohaniny hitsozy fa hitany tena hitany hoe any amin'ity le vola zany hoe zany tena mahita koa le adikle le rony zany de eo zany tena mafy ary tena manao de eo zany ianao zany mandinika hoe tena miketrika andro manalina koa zany reto bandy reto tsy amin'ny alalan'ny herintsandrotsony hoe tonga de manao fomba misito mahery ka maka ny tsy foin'ny olona fa hoe mampiasa fanafody ratsy mihitsy izy de tsy mampaninona satria efa vaky foana ihany le resaka de efa tenenitsika hoe na sakay na sakamalao reny de efa mba mety raha tena mitondra vola be enao de iny le asiana ranomanitra ny vola finosina sachet mainty tsara izy aveo rehefa avy asiana ranomanitra de aza gorahana ny vola aza gorahana ilaina mihitsy mba mame vola fatorana amina lamba kely na fingotra moa manimba vola be fa raha ohatra hoe tena tsy misy tsy maninona mba tsy le fingotra kely na roapolo reny atao fa mba le misy lastika matevina tsara reny tsy manimba vola reny de reny no ampiasaina de mienjana tsara le vola am'izay de asiana ranomanitra mba ho faty le fofon'le vola satria manimboly le bibikely aty aposy aty nany fofon'le vola midika le ranomanitra de finosina sachet mainty tsara mihitsy fotsiny izy am'izay fotoana izay iny ny solona raha manjavina satria tsy mety ianao indray ny famaly amin'ny anina raha hoe orarahanao vovoka saribao daholo ny vola iny manko raha manjavina koa iny ka iny de efa finosina sachet mainty de efa miady iny de hoe atao am'izay ohatr'izay na izany na tsy zany nefa finy amalina fa ny lela tsy atao jono tiako tenenina tsy hoe efa nanao an'izany rehetrarehetra zany de andeha style le Analakely ry mihitsy ny anisy vola na andeha eny amin'ny ville eny andeha ampideradera hoe vola nge efa atisiny iny tsia tsy tokony isy afantatra foana hoe mitondra vola ianao efa manao zay fiarovana dikan'izay ianao reriny tokony alala fa mitondra vola ianao na namana iaraka andeha hijery zao hoe vidy tôbila nga efa mitondra vola mbola tsy mitondra fa voanao esetsika nefa ny vola efa any amin'io satria na io namana io any ary de ampy anitsiko amina bandy hoe aty netana de efa ampizarana ny vola aveo ohatr'izay vo zavatra am'izao efa tsy mamay fiainana rehetra misy am'izao zany na andeha tseny ianao de efa misy fandraikiraikena kely be da be eny atseny eny iny indray zany vola mafana le hoe vao manolotra vola le olona de ny tananao no mizihatra rehefa kendren'ny olona koa anao am'izany hoe ianao zany ady va ianao zany tsy de tiany ianao tsy metimety aminy de anaovany zavatra iny vola iny de ianao vao mandray an'iny eo de mivoto be io tananao io fanafodiny iny efa natoroko tonga de amanizana zay ihany no angena indrindra raha vao hafafa ianao mpivarotra zany na nandraindray vola tany ianao ka nahazo zavatra tsy fantatra de ny mivotovoto ny tanana me manaitaina tsy hay zany amanizo indray mandeha fa tonga io de milamina ny anao ihany ny atao eo fa tsy hoe ao ihany mba amanizo kely ty fa ny anao ihany no atao eo de milamina io zay ny fanafodiny iny aingana indrindra zay ao misy manao vola mafana ohatr'izay misy ndray koa manao fandraikiraikena ohatra an'izao mpitranga eny anatina tsena mahatonga ana atoroko ny fanafana rehefa aveo miditra eny atsena eny le olona ny vola omeny 500 fa ny vola rehetrarehetra ao aminao ao de mivoaka miverina makany aminazy daholo ohatrany hoe famerim-bola zavatra adikle maloto be koa zany iny moa le efa niteneniko foana ihany nareo hoe ao anatin'ny tsena raha mpivarotra ianao indrindra manana magasin lehibehibe reny de apetrao foana ihany ny siramamy ataovy ao anaty vera siramamy ataovy ao anaty vera tsy kitianao ao iny siramamy vovony io tsy asiana rano tsy asiana inona
petraka tsara ao fotsiny iny, raha manana volafotsy kely ianao asio volafotsy, tsy voatery tsangan'olona. Zara moa mampirisika foana ny tsy ampiasana tsangan'olona efa imbetsaka ny teny an'izay fa tsangan'olona tsy ny firenena zay nanandevo ny razako sy ny tany razako mihitsy no andeha ho indraindraiko. Za tsy hanao tsangan'olona anao vina mihitsy akory. Raha manana volafotsy kely ianao na tsy voatery ho tsangan'olona sao dia hoe tsangan'olona mahazatra anareo mantsy, fa rehefa volafotsy dia efa mety ataovy ao mba manampy anareo iny amin'le fandehany, mba sanjilam-bola iny zany, bonus kely iny. Fa ity ny fiarovana amin'le olona manaonao resaka vola mafana na le resaka le hoe vao manolotra vola izy dia izay volanao rehetra ao no mivoaka na zavatra ohatran'izany. Tsotra be, manana vera kely anankiray, vera kely tsy miloko izy manana an'iny dia asivy rano ataovy tapany mihoatra, tsy feno tsy safo vavany nefa tapany fa efa mihoatra, dia andatsao fanjaitra ao anatiny, andatsao fanjaitra kely anankiray fotsiny ao anatiny. Zay ihany io dia milamina ny zavatra rehetrarehetra. Petrao tsara eo akaikin'ny tsenanao ao iny, tsisy maninona, aza solosoloana fa velao ao, lamina tsara. Rehefa hitanao hoe miova loko tanteraka amin'izay ny fanjaitra, izay indray ianao vao manolo, lamina tsara izy amin'izay. Soloana vaovao indray. Ay, manararoatra kely faraparany satria ao anatin'ny fandrekirekena ihany koa ngamba ny fonika dia inona indray ny ody fonoka eo koa mba ao anatin'ny fitandronan'ny fahalemana. Mariako tsara aloha fa ny fonoka dia zavatra alain'ny olona amin'ny alalan'ny alika matory. Rehefa tsy izay tsy mahazo fonoka. Rehefa tsy izay tsy mahazo fonoka. Misy ny vorona matory andro azo anaovana famato nefa azo anaovana fonoka ihany koa, fa ny matory andro sarosarotra ihany misambotra azy ireny fa izy mody matory eny izy amin'ny atoandro fa manenjika azy tantara ohatr'izay ilay izy. Fa na izany na tsy izany azonao atao somatsara mihitsy, ohatra hoe azonao atao koa izy ny olona manao fonoka dia maka zavatra any ambanin'ny alika matory. Sanatiavina zany ity misy alika matory eto dia atao izay hakana zavatra ao ambaniny eo ka tsy taitra ilay alika. Fa raha taitra ilay alika moa dia tsy mety iny. Fa raha tsy taitra mihitsy io alika io nefa azonao ny tao na fombombo azy na volo na bozaka zay zavatra tsindriny ao ka tsy taitra io alika io fa matory io, tsy safosafoana, tsy atao inona fa ianao misikotra fotsiny raha mahazo an'izay eo dia iny ny fanaovana fonoka. Iny matetika ny anaovan'ny ralahy fonoka iny misy adikile hafa ampiarahany amin'iny fa tsy hoe iny fotsiny sao dia hitsapahanao an'iny eo lay sandrariva to dia tratra raisim-potsiny ihany, fa misy karazana adikile hafa ampiarahana amin'iny fa iny zany ny baziny. Ao mbola misy olona le mampiasa hoe ravitoto hoe sy ny tariny, tsy manoro zavatra ratsy izay ny mahatonga tsy manome an'le formule intégrale, tsy omeko daholo akory le zavatra fatao fa sao sanatria misy olona lasa ny ratsy indray no ataony fa le fangaro hafa alao tsy atoro. Dia reny zavatra ireny ny afafin'ny olona any aminao, reny zavatra ireny ny apetraky ny olona any avaravaranao, tsy mandrezy ambonin'ny tany tsony nareo menaka fa dia matory mandry fehizay, tena hoe nadiboana fanoto azy io varavarana io tsy maheno nareo, zay no asan'ireny. Inona moa zany no tokony arovantsika aminy. Betsaka no miteny an'le hoe ny kifafa tsongoloka sy ny tariny, iny ny tena marina le ao amin'ny fikambananay le maketsy amin'ny alina no arovany zavatra iny. Fa zao io varavarakely io varavarambe io azadiny foana mba manisy rano amina so. Varavarambe zany dia mba asio rano amin'ny so foana eo na tapany aza amin'ny hariva, tsy mampaninona mihitsy zany. Asio an'izay foana avy ao anatiny amin'ny alina. Eny amin'ny varavarakely mba asio rano kely foana, dia eny amin'ny varavarakely asiana sotro kely. Le sotro kely tompoko tsy le sotro kely inox amin'izao reny fa le sotro kely gasy, le zanaky le mba mivavah reny no atao eny zany asiana an'ireny eny, na le amin'ny sotro kely izy moa tsy soratra mba mivavah fa ohatran'ny kintana kely zay indray amin'ireny na dia atsopoka ao anatiny iny le vera misy rano iny ka apetraka eny. Dia tsy mandaitra ny fonoka fa na izany ary nareo koa aza matory maty. Misy indray olona matory maty tsisy fonoka fa izy mihitsy matory maty, zany hoe maty fanatanteraka le olona tsy mandrezy ambonin'ny tany. Fa tsika zany tokony ho zarintsika io vatana io indrindra amin'izao tany tsy milamina izao hoe na matory ary dia mba moramora taitra. Azo izarana tsara mihitsy zany io vatana io, azo tezaina amin'izay ilavana azy. Mitovy an'le makatsy amin'le trano kely isaky ny maraina ihany io, raha midimy ianao ny zatra makao jereo tsara fa tsy maintsy poritra ianao rehefa midimy satria efa zay nanazarana an'le vatana. Dia rehefa zatra ohatray ny vatanao dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Zay zany mba ataoko hoe torohevitra mahasoa mahatsara azo mifampizarana tamintsika mahakasika an'izay tontolon'ny fandraikirakena izay. Saika nitovitovy daholo moa zany fa mino fa voavaly amin'ny akabehany hoe tena misy ve inona ny fanefitra ohatra ny ahoana ny olona voan'le izy sy manodidina an'izay, fa andeha ho fezintsika ihany koa ary amaranantsika ity lohahevitra ity izay iverina fa nisany tena mahaliana ihany koa satria efa saika voan'ny fandraikirakena daholo ngamba ny olona rehetrarehetra. Ianao ve aloha efa voa? Za aloha mbola tsy tratra na fandraikirakena
fanefitra any aminao mety zay tany aloha tany tsy haiko hoe tamin'ny hoe za mbola nianatra na tsy fantatro fa mety ry mamana indray ny afaka mitantara raha hoe nisy fa ny hoe hatramin'ny natsiarovako tena aloha tsy mbola tratra ianao ary tsy mirary aho mba ho tratra an'izany tsy maniry an'izany ihany koa zay ny zavatra mitranga nresakitsika androany mahakasika ny hoe tontolon'ny ody ratsy ihany moa izy io fandraikiraikena fisolokiana masobe tsy mahita ny be manaiky ny fonoka be dia be zany ny zavatra voarakitra zany mitranga eny amin'ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao dia ozy amintsika hoe ny ratsy tsy ho kely lalana naovinana oviana ary ny ratsy tsy ho foana rehefa tsy nitapahantsika hatramin'izay ny lohan'izay mpanao ratsy tratra fa mbola navelantsika iriry teny izy mody nasiana saritsarina sazy nefa avy eo izy mivoaka ihany rehefa nataontsika korakora ohatran'io dikan'izay tsy ho foana mihitsy intsony ny ratsy fa isika ny mahaiza miaro teny zany hoe ny orana tsy maintsy ho avy fa ianao raha ivoaka mitondrava sarotro zay zany le tokony atao ao anatin'izay zany nahatonga anany nanoro hoe be dia be ny karazana fandraikiraikena mitranga fisolokiana mety iseho ny fanambakana maro isan-karazany fitaka be vava fampatoriana mitsangana ary mitranga misehatra rehetrarehetra izy fa tsy hoe eny an-dalana ihany na ohatra zao fa hitantsika tsara teo fa na any am-piangonana aza misy manao an'izany ary ny lehibe any amin'ny mihitsy mampirisika anao an'lizy zavatra oatra zany io dia mba nometsika ihany koa zany ny fanefitra nometsika ny fiarovana nometsika ny fisorohana indrindrandrindra zay tokony atao efa mba natorotoroko teo daholo ny fitrangatrangan'le zavatra tokony mba hitanareo ihany koa zany ny elaelana ao anatin'le izy dikan'izay anjarany tsiraira indray zany mba mandinika ny hitondran'ny tena ny manompoka eto mampiasa an'izay fiarovana voaresaka tsy ho voatery ireo ny teneniko ireo ihany ny fiarovana marina fa nareo koa any amin'izay misy anareo dia mba mety mahafantatra karazana fiarovana be dia be dia rehefa zay dia ampiasao arak'izay hitanareo fa mahasoa mahatsara saingy izao ny atsika mifenitra ny lala mahitsy ihany mizoratsika tsika tsy manaotra amin'ny bibilava tsika tsy mivilivily fa tsika dia mandeha amin'ny lala mahitsy mandrakariva mba azahoana amin'ny fitahiana avy amin'Andriamanitra azahoana amin'ny fanambinana avy amin'ny razamasina indrindra ihany koa mba hitahiany zavamasina atsika amin'ny andro sy ny alina dia ho voaro amin'ny ratsy sy ny loza ho avahany taka ny ketsa ho soritany taka ny volo andeha amin'ny lala mazavy tsika menakavy dia tonga amin'le fitehaniko mahazatra ty hoe tinga eristantsaka ary fahasalamana tafita soa amin'izay atao tsy tery lalana foana sapona miala ny saritaka fahasoavana ao antsika menakavy topoka feno dia feno izay fanazavana izay fa dia misaotra be dabe anao ihany koa nanaiky ny fampizara amin'ny heri ny loha-hevitra hafa indray izay tsara mariana aloha zany fa efa miverina amin'ny lohany tanteraka indray ny fandarana hafamofa satria betsaka ny olona hoe ay nakaiza indray naninona indray tena sahirana kely teo hitanareo fa manao zavatra tsy mora manao mora tsy zavatra sapanana fito ny faladiro ny lohavina maro ny lora ihany dia ohatrany hoe enjikenzika kely tamin'le taom-baovao malagasy tsika tao mamasina sy ny tariny tamin'ny fahafolo sy faraika ambin'ny folo ny volana martsa iny dia repirepotra kely teo nisy an'ireny hoe fanaterany afo tsy maty nakany Tomasina nakany Atsirabe Ambatolampy sy ny tariny zao dia efa sady mampiomana anareo ihany koa fa ho avy tsy ho ely zahay ao anatin'ny dindinika kely mety hanantona anareo mivantana eny anivon'ny fiarahamonina iona aminareo mivantana ihany koa amin'izay mety hoetsika ara-kolotsaina maro isan-karazany ifampizarana ifampidiniha antsika amin'izay mahasoa sy mahatsara hampandrosoanareo ny fiainanareo ny varotra ataonareo ny asa fivelomanareo ny fianaranareo tokantranonareo zavatra rehetrarehetra efa eo ampamolavolana an'izany zahay amin'izao fotoana misy efa manangasangasady ary ho an'ny tsoromandidy amin'ny faha-enina ambin'ny folo ny volana May ihany izy io raha tsy diso ny fitadiako an'le daty voaraikitra fa mbola natao ho an'ny mpianatra aloha ny mpianatra classe de seconde hatramin'ny terminal ihany aloha satria reo no manana ny fandaram-pianarana tena mifantoka amin'ny riba malagasy dia mba isantarana aloha zany dia ho an'ny mpianatra classe de seconde hatramin'ny terminal rehetra ny Tsoromandidy isak'izay sekoly voaresaka any zany aloha no iona mivantana amin'ny tenako amin'io fotoana io fa ny akoatran'izay mbola ho avy ny atsika daholo be aza mitaitaniso ola fa mbola vato no loloavina aza mitaitai ho mamenaka fa mbola ho lanoka foana amin'ny farany fa dia atao ny soavatsara ten'Andriamanitra makasitraka foana ny mialy sotra foana ny Malagasy TV mampiatrano ana eto ato anatin'izao fandarana famoy izao isaorana namana teknisianina rehetrarehetra ao anatin'izany isika mpijery speno any anivon'ny tokantrano dia irarinan soa irarinan tsara foana mba samy ahitany rariny ahitany itsiny andeha mifamarina ihany koa amin'ny zavatra rehetra izay atao mandram-piona daholo mariana aloha ihany koa fa mandeha any amin'ny Malagasy FM Soavinandriana itasy ty fandarany ity ary mandeha amin'ny radio Bongolava ny amin'ny faritry Bongolava ihany koa radio Bongolava zay misy an'izany any hoanina rindry feo an'le zefa mosa izy no manao an'izay nisy fotoana tamin'ny voalohany izy taitra be hoe inona ary zany zavatra zany fa rehefa tena nenoko tsara izy ka izay le teneniny radio Bongolava zay ohatr'izay izy dia misy koa radio Tatsay sakay radio Tatsahany sakay misy aloha radio feon'ny tasy indray io
Fa dia kompatanana daholo anareo rehetra zay voakasiky zany fandarana zany sy mahita an'izany ny any Soavinandriana ny eto Antananarivo manerana Madagasikara manerana an'izao tontolo zao satria ao anatin'ny chaîne YouTube io hita ao anatin'ny page Facebook ny Malagasy TV indrindra ihany koa amin'izany dia eto moa zany ny famerenana rehefa sabotsy hariva dia efa eo foana koa izay sy miala eo anatin'izany Tsika tena marina masandratony atsika ozany tena marina zany miara-mamoly eto tsika ato anatin'ny fandarana famoa olona fa raha ohatra maka lalaovina le teny hoe miara-mamoly olona miara-mamoly olona na miara-mamoly olona kilalao teny daholo zany kompatanana ho azay manana anarana lolona rehetrarehetra ihany izay arafa dia mirary soa ela be zay olona tsika veloma tawary Salam alaikum.